Aty amin'ny lalana mihazo ny trano misy ny Nèvre olodintsika amin'izao a. Raha zava-misy aloha dia mijoalajoala tanteraka miafo a manoloana ny vavahady. Efa tafiditra tao anatin'ny trano ireo andian'olona. Ity Ambodaka Tondramamy ity no misy an'azy zao fotoana izao. Mahita tanteraka ny trano misy ny solombavam-bahoaka ny Boriboritany fadimy Andriamatoa Nèvre Olodinina. Raha ny hita amin'ny sary aloha dia tena afo mirehatra tanteraka ny ao an-trano. Raha araka ny loharam-baovao dia tsy misy olona anatin'ity trano ity. Izay fantatra fa tena trano fonena ny Nèvre Olodinina. Rava ihany koa ny fefy taka izao hitantsika amin'ny sary izao. Ny fiaran'ity solombavam-bahoaka ity no fantatra fa nodolan'ireo andiana tanora ka nahatonga ny firetana. Ankoatra ny firetana tao anatin'ny trano. Misahotakotaka ihany koa amin'ny savorivory ireo mponina ety mifokotany Ambodapantokana amin'izao fotoana izao malona ity faminaizana ity. Cirula bawok, sawe. Mai ku dia nasal. Raha ny zavatra hita moa zany dia tsy misy mamono afo ireo mponina manodidina fa mitazana fotsiny ihany ny afo izay mirehatra.
mamonjy miakatra amin'ny trano fonenany Maivo Raolidina ny hafa amin'izao fotoana izao raha ny fiara no nanomboana ny firetana. Mifarana eto moa zany aloha ny fampitana mivantana amin'ny firetana ety an'ivo ny trano fonenany solombavambahoaka ny bôbôtany fahadimy Maivo Raolidina ity. Raha ny zava-misy dia tranona mpanao politika miisa roa aloha zany izay fantatra hoe miaradia amin'ny fitondrana avokoa no nisy nandoro ny trano fonenany amin'ny nanomboka tamin'ny telo no nanomboka ny tety amin'ny trano fonenany Maivo Raolidina. Raha toa ka tamin'ny 12 rasisy sasany atoandro teo kosa no nirosony ireo andiana tanora nandoro ny trano fonenany lolon'ny Madagasikara Rahalatiana Rakotondrazafy ho ampitaina amintsika mivantana ety andro ny toy ny zava-misy manoloana ity fihetsiketsehana le délégage ity ny eto amin'ny ity trano ny Solombavambahoaka ity.